Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampefaliana no erabanantsika tratra ity alarobia fa 5 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko 10:10, Romanina toko 10:10 voalohany ka hatramin'ny 14. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataony izay nandatsanao dia niahatra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy fiononana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononany ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy mba hosaina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Mamaraparana ny taratasy izay nosoratany ho an'ny Romanina i Paoly amin'ity toko 10:10 ity. Ny toko 10:10 sy ny toko 11:10 moa dia teny efa famarana mihitsy amin'ny satria ity taratasy nosoratany Paoly an'ny Romanina ity dia tsy nosoratana ho an'ny Romanina ihany fa nosoratana tamin'ireo fiangonana tany Azia Minora koa, ary zay mahatonga azy ity hoe nisy tohiny mitohy misy mifarana amin'ny toko 10:10 ary nisy kosa nitohy hatraty amin'ny toko 9:11. Zay mahatonga ny hoe misy tsodrano indroa hitanao ho famaranana ny taratasy ho an'ny Romanina. Ka amin'ity eto-batanantsika ity dia maraparana no tsika teo dia miresaka Paoly momba ny fiarahamonina, fiarahamoniny mpino. Ny fiarahamoniny mpino. Paoly dia tsy hoe mpanao heviteny fotsiny. Tsy hoe mpanao heviteny fotsiny Paoly manazava ny soratra masina, fa azo lazaina hoe nanana fomba fijery manokana momba ny fiarahamonina mihitsy izy, izany hoe toy ny vohy civilisation mihitsy ilazaina azo ilazana azy ny toe-tsain'i Paoly. Ny toe-tsain'i Paoly dia azo anorenana mihitsy civilisation na azo anorenana toe-tsaina, toe-po, fikarohana, toe-tsaina, toe-panahy azo tarafina amin'ny soratry Paoly. Satria Paoly dia mampianatra ny olona ho tia fianarana, mampianatra ny olona hiasa, mampianatra ny olona hivavaka, manana fomba fijery an'izany rehetra izany, manana fomba fijery momba ny hira, momba ny tao-trano, izany rehetra izany dia samy resahan'i Paoly ao anatin'ny fampianarana amin'ireo epistily ireo. Dia manakolazaina betsaka izany Paoly raha miteny manao hoe fiarahamonina. Ny fiarahamonina nisy an'i Paoly mantsy dia fiarahamonina izay volavolainy ny kolotsaina Grika. Hany ka fiarahamonina izay misy antanan-tohatra be ny hany, misy ny fiarahamonina misy ireo olona izay niara-nitsindry azo lena, ireo vahiny, ireo andevo, nisy kosa ireo citoyen izay Romanina na Grika izay nanana ny fahafenony, afaka ny sitraka, afaka ny asa, afaka nanana izay mety tena nilainy teo amin'ny fiainana, ireo izay ataontsika hoe olona ambony tao amin'ny fiarahamonina ireo. Tsy hoe antanan-tohatra koa nefa ny teo amin'ny lafiny hoe araka fahefana na fandraisana andraikitra na teo amin'ny fahalalana koa dia nisy antanan-tohatra, fa na teo amin'ny lafiny fiaviana koa raha dia nisy antanan-tohatra, nisy ny jentilisa sy tsy jentilisa. Izany hoe fiarahamonina nivakivaky ny fiarahamonina tao nisy any Paoly na tany Roma io na tany amin'ny faritra tany Grika io. Saingy ireo fizarazarana-reo akory tamin'ny fotoan'andro dia nekeny ny olona. Tsy hoe fiarahamonina, tsy hoe de tena hoe na de nisy ara ny antanan-tohatra na de nisy ara ny fahasamihafana de zao tsy de nisy loatra fivakisana de nanahoana loatra atao amin'ny fiarahamonina, fivakisana hita maso.
fa lay fivakisana anaty de nisy ny ratram-po ateraky lay fanoliana lay ratram-po ateraky lay fahantrana mahantra sy ny manan-karena de hita tao anatin'ny fiarahamonina. Any Paoly ka rehefa nanao heviteny ny filazantsara, rehefa nanao heviteny ny toritenin'ny Jesoa, rehefa nanao ny heviteny ny testamenta taloha zay fototry ny fampianarany, de nanazava hoe ao am' Jesoa misy ny fiombonana sy ny firaisana, satria ao aminy no tamin'ny tenany no nandravany fisaratsarana, ny fisamatsamana, ny fahasamihafana tao anatin'ny fiarahamonina. Ohatra ka somary mijery kely tsika ny fiarahamonina malagasy ohatra, dia ny fiarahamonina malagasy zay iainantsika andavanandro, nolovahantsika tamin'ireo razantsika niainany nandritra ny 100 taona ny teto amin'ity nosy malalatsika ety, dia fiarahamonina zay niivo tamin'ny fietreretana ny soiombonana. Marina loatra fa raha miteny hoe soiombonana tsika dia tsy voatery soiombonan'ny olona rehetra tsy akory, fa mety soiombonan'ny maro anisa fotsiny zao, satria mety misy soiombonana fa tsy voakasitra ny sasatsasany vitsy anisa. Fa raha ohatra ka atao bango tokana de ny toetsaina de ny hoe aoka ny fiarahamonina aoka zay banjintsika de zao zay mahasoa ny maro anisa, izay mahasoa ny maro anisa, izay mahasoa ny be sy ny maro, ary izay mety ho tombontsoa ny anankiray manokana dia mandefitra eo anatrehan'ny tombontsoam-bahoaka. Tsy de tena ohatran'ny fomba fijery ataotsika hoe demokrasia iainantsika loatra tsy akory mazava ho azy. Marina fa hoe mijery ny tombontsoan'ny maro, manaiky ny hevitry ny maro malagasy, fa tsy de tena milafina ataotsika hoe fomba fijery demokratika zay iainantsika vanim-potoana ankehitriny. Ny malagasy tsy nampanangan-tanana, ny malagasy tsy nampifidy tsy tena nataon'ny malagasy ho zava-dehibe akory ara ny famantarana hoe iza maro anisa, iza ny vitsy anisa. Nanana fomba manokana fotsiny malagasy namantarana hoe zao ny hevitry ny maro, fa ny malagasy tsy nanavaka manao hoe retsy le maro ary retsy le vitsy. Itsika mantsy ao anatin'ny demokrasia zay iainantsika ankehitriny dia miainga amin'ny antsoina hoe isa mandrakariva, ary rehefa miteny hoe maro de mitram-panontaniana hoe iza avy zany, iza zany le maro ary iza le vitsy. Noho zany de mandefitra nareo vitsy satria lanin'ny maro. Ny antony de zao ampanangana tanana na ampanaovana fifidianana tahaka zany de mivoaka le maro ary mivoaka le vitsy. Fa tsy de zay loatra le fiarahamonina malagasy raha ohatra ka miteny izy manao hoe raha miteny izy manao raha ohatra ka manaja ny hevitry ny maro anisa izy, tsy de zay loatra, tsy zay loatra ny azy raha ny maro anisa de zao fantatra, saingy tsy miavaka hoe iza le maro anisa ary tsy miavaka le hoe iza le vitsy anisa. Ny dikan'izany tsy misy fivakisana loatra, satria na dia ny tombontsoan'ny maro anisa raha ny sainina de zao tsy de tena mahatsiaro voailika loatra lay vitsy anisa tsy manaiky an'le izy. Ny antony de satria misy nataon'ny malagasy hoe laniera, zay nataony hoe laniera na misy nataony hoe erabe, zany hoe ny fomba fitondra ny fametrahana fanontaniana dia ny hoe eketsika ve zany, zay sa tsy zay, dia miaraka ny olona miaraka mioraka fotsiny olona hoe eny tompoko zay, zany hoe lay fomba fifidianana azahoana mamantatra ilay maro anisa de tsy amin'ny lafiny fifidianana amin'ny vote tahaka an'izay mety ho iaina ny fiarahamonina ankehitriny amin'ny demokrasia, fa amin'ny alalan'ny fomba fandrefesana nataon'ny malagasy hoe laniera, zay nataoko ilay teny hoe miera. Ary dia izay toetsaina zay mananja ny maro anisa izy, saingy tsy manapotika ny vitsy anisa izy. Zava-dehibe izay toetsaina izay tsy voatery hoe marina foana koa ohatr'izay foana akory izy, saingy nahafahan'ny malagasy miaina nandritra ny 100 taonany, anarivo taonany kory ara teto am'izao nosy malalatsika zao zay toetsaina zay. Zay mahatokany hoe mety eritreretritsika manao hoe fantatry ny malagasy ny demokrasia zay iainantsika andavanandro io fantany amin'ny apahany, ary nefa koa tsy hainy ko ny miaina n'io demokrasia zay iainantsika andavanandro io. Paoly nahay an'io natahaka izany satria tany aminy io
fa isika malagasy de mbola mianatra mazava ho azy satria tsy zavatra niainantsika voanetina teto amintsika dia latsaky ny 100 taona ny fiarahamonina iainantsika nefa efa 500 taona 100 taona mety arivo taona kory ara nefa nianana ny fomba fitondrany izay nahazatra azy ka ny zavatra nianarana tao anatin'ny 900 taona na 500 taona tsy ho voafafa ao anatin'ny 50 na 80 taona fa mandeha tsikelikely ohatra ny hoe ao anatin'io fiarahamonina zay iainantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny io raha mitenitsika hoe demokrasia na fomba fitondra etim-bahoaka na ny fomba fotoana etim-bahoaka mitsinjo ny tombontsom-bahoaka vahoaka no mitondra vahoaka no manapa-kevitra ho am'izay tombontsoany ho am'izay mampety azy dia tsy de hay ny malagasy ny akamarony satria anakiray am'zay fomba fitondra moderna amin'ny demokrasia iainantsika ankehitriny dia lay atontsika hoe dialektika iny hoe dialektika zany hoe misy foana ny fifanoherana amin'ny demokrasia moderna na ny demokrasia iainantsika ankehitriny dia tsy maintsy misy volena mihitsy ny fifandonana volena mihitsy ny hoe fifandonana satria ny fomba fisainana dialektika nampianariny ekelona tsarony zay rehetra nanao taona famaranana ny hoe ny zavatra anakiray dia tsy maintsy otsokotsonina vao mafy tsy maintsy ozongozonina vao mafy orina satria ny fifandonana no miteraka ny fisina hoy Hegel zay protestanta dia nanazava manao hoe ny fifandonana no miteraka ny fisina miaby sy miiba rehefa mifandona de misy rianaratra ny miaby sy miiba rehefa mifandona de misy zavatra vaovao ary dia izay no mahatonga an'lay mipira an'lay hoe thèse antithèse ary synthèse volena mihitsy zany lay fifandonana hoe ty misy hevitra anakiray de inona no mifanohatra amin'iny dia hozongozonina mihitsy mba hamafy orina azy zay le ataontsika hoe fomba fijery dialektika ary ny aina anatin'ny demokrasia ao anatin'ny demokrasia fantatsika mihitsy fa volena mihitsy ny hoe ireto ny mpanohatra reto ny mitondra de reto kosa ny mpanohatra fanahinina mihitsy zay mba ahamafy orina ilay fandaminana ny toetsaina malagasy tsy de zay loatra satria ny lany eraben'ny malagasy tsy misy hoe mpanohatra amin'ny malagasy tsy zakany malagasy mihitsy arany hoe toerina tsy toetratsika malagasy ny hoe sady tsy haitsika ny manohatra ny jaitsika ny toerina zavatra ny ainana teto nandritra ny 100 taona zany ny hetsika ny hevitra tsy ampifandonina kory fa tahaka ny savorovolonkiratoana zany hoe ny fotoana no mamboatra n'lay hevitra arak'izany amintsika malagasy zay milaza hevitra mifanohitra amin'iny de nataony hoe vato manoharina volo manoharandrana zany hoe lay fanoherana dia tsy de tena toetra nahazatra loatra n'ireo razantsika satria ny azy dia tsy zava-dehibe aminy hoe ny azy tsy ny maro anisa tsy mamotika ny vitsy anisa ny vitsy anisa tsy manohatra amin'ny maro anisa fa ao anatin'lay lany erabe fotsiny zao lay izy no zany dia be dehibe mihitsy tsy gagitsika raha ohatra ka am'sehatra maro samihafa de be dehibe ny eto Madagasikara na anivon'ny fianakaviana io na anivon'ny fikambanana io na eo anivon'ny mpiarapelo dia be dehibe no tsy mahazaka toerina tsy mahazaka ataontsika hoe ny toetsainy ny fifanoherana tsy raha tsy fanahy akory ny malagasy fa zava-baovao aminy mihitsy lay fomba fisainana vao 50-80 taona tsy zatra an'izay izy ny hoe milaza hevitra dia otsokotsonina fananina mihitsy ny azy de zao ny fotoanany mandamina ny fotoanany mandamina ny fotoanany mandamina ny hoe ny hevitra mivoatra rakaraka ny fotoana ny hevitra anakiray ary ny be sy ny maro miaina ao anatiny io hevitra io no mamboatra tsikelikely ilay hevitra mba hivoatra ary mivoaka ho azy eo lay zavatra tsara satria lay fiarahamonina dia irahina ohatsika manao hoe amintsika malagasy zany dia nanana fomba fijery manokana ny fiarahamonina isika Paoly amin'ity andinina eto am-pelatanantsika ity de nanana fijery manokana koa momba ny fiarahamonina ary reto zavatra roa lehibe reto Paoly no tena mibaiko ny fiarahamonina kristianina toy izy manao hoe misy matanjaka ao misy malemy ao ny matanjaka de mitondra ny fahalemen'ny malemy zany hoe le fiarahamonina zay naoron'ny Paoly na ny fiarahamonina araky ny fijeryn'ny Paoly de fiarahamonina rahina ary irahina amin'ny lafiny hoe fifanampiana amin'ny lafiny hoe fifanekena ny malemy dia manaiky ny fahalemeny
ary manaiky obabeny ny matanjaka. Ny matanjaka manaiky ny fahatanjahany matanjaka ary manaiky ibaby ny malemy. Zany hoe ao anatin'ilay fiarahamonina ampianarin'ny politika dia zava-dehibe zany ny fiombonana, tsy ny fifampitsarana. Tsarotsika tsara amin'ny Romanina toko 2:20 manontolo manazava Paoly eo momba ny enaterina misampy, momba ny fahasamihafan'ny ny andro, ny fivavaha, ireo karazana fahasamihafana maro samihafa izay mampivaky ny fiarahamonina. De hoy Paoly manao hoe tandremo tsara fa tsy zany ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe de ilay olona miivo amin'ny olombelona ny fiarahamonina orony Paoly, tsy miivo amin'ny résultat na amin'ny vokatra, fa miivo amin'ny olombelona. Ka tsy misy olombelona na iray ara tokony ho tsojerena, tsy misy olombelona na anankiray aka tokony atao fiasana, tsy misy olombelona na anankiray aka tsy ho eritreretina na dia ireo zay ny tena teneny mihitsy raha hoe malemy infirme, zany hoe ireo zay tena tiany tenenina dia tsy lay malemy ara-batana ihany fa le malemy ara-tsaina ara-panahy. Reny mihitsy ara ho Paoly zao tsy tokony misy na iray aza voailika ao anatin'ny fiarahamonina. Andena didin'ny fiangonana zany de zao aoka hijery ireo izay voailika eo anatin'ny fiarahamonina izy. Aoka ny fiangonana hanompy maso ireo zay tsisy mpijery eo any anjorom-bala ao anatin'ny fiarahamonina. Ny matanjaka ny fiangonana io, ny matanjaka isika mpino io, nefa koa ao anatin'ny tsy fiangonana io na anatin'ny fiarahamonina de misy zay tena osa ara-panahy, osa ara-pivelomana, osa ara-tsaina. De zao izy reny tsy ailika, izy reny tsy hoe atao tohatra fiakarana, fa izy reny de zao fiasana. Atray mahatonga ny Calvin nanazavany io rehefa nanakatra ny teolojian'ny Paoly izy, tena nazava manao hoe mahatonga hoe misy malemy eo anatin'ny fiarahamonina misy ianao, de tokony ho zakanao io matoa avelan'i Jesosy ho ao anatin'ny fiarahamonina misy anao io ny malemy ara-tsaina, tsy hoe malemy ara-batana fa na malemy ara-panahy na inona na inona. De zao matoa misy an'ireny ao anatin'ilay fiarahamonina misy anao, tena nataon'i Jesosy ho entana zakanao reny, fa tsy nataon'i Jesosy ho tsarainao na homelohanao. Ny antony isiny reny olona zay mety ho malemy amin'ny ara-panahy, mety ho malemy amin'ny fahatakaran-javatra, mety ho malemy amin'ny finoana, de ny antom-pisin'izy reny hoy Calvin de zao hitsarana ny fahatanjahanao, hoe enao ve nanam-pandeferana, enao ve nanaiky ny baby, nanaiky ny tondra ny fahalemeny reny fiarahamonina. Raha matanjaka taony eo amin'ny fiarahamonina ho Calvin, ahoana ny ilazana fa olona manam-pandeferana ianao? Raha manan-karena taony eo anatin'ny fiarahamonina, ahoana no ahafahana hitsarana fa olona malala-tanana na généreux ianao? Fa nasian'Andriamanitra manitra, nasian'Andriamanitra voailika eo amin'ny fiarahamoninao. Nin'Andriamanitra natao reny ho Calvin? Mba hitsarana anao, mba hijoroanao vavolombelona, ary mba hampahana-karena ny fanolora teninao sy ny fitiavanao mihitsy. Ary dia eto de afaran'ny Paoly zany isika kristianina tsy hifampitsara fa hifanampy, tsy hifanilika fa hifanampy, tsy hifanosika fa hifanondrotra miara-miakatra. Ary ny faran'izay amin'ilay fiarahamonina resahan'ny Paoly eto dia tsy hoe miara-mitondra matanjaka mitondra ny fahalemeny malemy ihany, fa aza mitady zay ahasambatra anao samy rery. Zany hoe aza atao miivo amin'ny tombontsoanao ny fiainanao, aza atao miivo hoe ny androm-pisiko de ny tenako ihany. Ny fiarahamonina enantsika ankehitriny moa fiarahamonina individualiste, fiarahamonina manao hoe ny hevitro zay mahasambatra zay tiako aloha, zoko zao dia fiarahamonina mitaky zay ary fiarahamonina tsy mieritreritra mihitsy afa-tsy zay mahafaly, zay mahasambatra ny tena. De zay ny hiditsy ny Paoly eto, tsy zany ny fiarahamonina kristianina. Fiarahamonina kristiana de zao miivo amin'ny feritreretanao ny namanao mihitsy ara. Any amin'ny taratasy hafa Paoly de miteny manao hoe aoka samy anao namany mihoatra noho ny tenany avy ara. Baiboly miteny manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, fa i Paoly mbola nanaingina ambonimbony kokoa manao hoe ataovy mihoatra noho ny tenanao ny namanao, tsy mitovy aminao akory ary fa ataovy mihoatra noho ny fitiavanao ny tenanao ny namanao. Azay miiva ilay fiarahamonina hoe raha ao anatin'ny fiarahamonina kristianina io ve tena mba mieritreritra ve ny kristianina tsirairay izay ampandroso ny namany, sa ny tenany aloha, sa ny tombontsoany aloha, sa ny heviny aloha, sa izany rehetra no mahatonga an'izao tontolo zao mifamono, mifanaratsy, mifanimba mihitsy ara. Satria
na de ny kristianina raindray de manadiny hoe izaho de nataon'Andriamanitra eritreritra ny tompontsoan'ny mpiarabelona amiko, eritreritra ny tompontsoan'ny namako. Mafy ilay fiarahamonina takina amin'ny fiarahamonina kristianina hoe mila mieritreritra ny hafa zany fa tsy ny tenako ihany. Any ananina any zao ve misy olona tsy mihinan-kanina, any ananina any zao misy olona tsy mahavidy fanafody, any ananina any zao misy olona tsy mitafo ny trano, any ananina any zao misy ray aman-dreny tsy malosa ra-pianarana zanany, any ananina any zao misy olona tsy mahatsabo tena, any ananina any misy olona tsy afaka mamindra, any ananina sy ny sisa rehetra. Dia nefa ao anatin'ny fiarahamonina kristianina dia hoy Paoly manao hoe mbola hanadinana antsika ireny, mbola hanadinana antsika ny tsy fananantsika, ny tsy fieritreretantsika afa-tsy ny tenantsika. Ary dia ny fiarahamonina kristianina dia fiarahamonina mieritreritra ny hafa, ary mieritreritra ny hafa tsy tohatra fiakarana fa mieritreritra ny hafa ho ampandrosoana, ho asondrotra. Fa iza kosa ary manondrotra rehefa mieritreritra ny hafa? Jesoa no manondrotra, Jesoa no manome izay rehetra eo amiko tsy anahy akory, fa matoa tonga eo amiko io de izao afahako manondrotra ny hafa. Za zany tsy mangataka amin' Jesoa intsony fa efa nomeny Jesoa izay ilaiko hoentiko mampandroso ny hafa. Izay toetra izay mahatonga an'i Paoly nanao lahy mieritreritra natonga an'i Paoly tsy niankina tamin'ny olona mihitsy, fa hoy Paoly manao hoe ny antom-pisiko de ho an'ny hafa. Jesoa no miantoka, Jesoa no mamelona, Jesoa no manome ahy, ary zay eo amiko de zao tsy noforoniko akory fa nomena, ary satria nomena io de zaraiko androtako ny hafa. Revako malala fiarahamonina isin'ny fifamelana, fiarahamonina isin'ny fifampitsimbinana, fiarahamonina isin'ny fifamelana, fifanohanana, fiarahamonina mandany fitiavatena, mandany fireharehana, fiarahamonina mitsipaka marindrano ny tsy firaharahiana, ny madinika, zany ny fiarahamonina zay aoron'ny Paoly. Fiarahamonina mieritreritra ireo any anjorom-bala, fiarahamonina mieritreritra manao hoe zanandray ka mila mizara. Ny fifalian'ny mpiarabelona. Revako malala manohatra mampitahatsika mitaonantsika nahaka an' Jesoa reto Paoly amin'ny lafi anankiray manao hoe Jesoa ranketsy nitady zay asony tenany, ka ianao ve mandehana mba manaova samaritana tsara fanahy, manaova takasika. Vavaksika tompo amin'soranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampieritreritra anay ny amin'ny fiarahamonina misy anay. Ataonao eo anivon'ny fiarahamonina zahay, ataonao eritreritra efa sarobidy aminay ny namanay, sarobidy aminay mpiray tanindrazana aminay, indrindra sarobidy aminay ny mpiara-mivavaka aminay satria tena anao reny. So raha tompo fa ataonao mitondra ny fahalemen'ny malemy zay, na ny malemy ara-tsaina io, na ara-panahy io, na ara-batana io, na amin'ny tsy fahatakaran-javatra io, na amin'ny finoana io, de atao aminao zahay ifanampy, ifanohana mba hiara-misondrotra. Atao aminao zahay mba atsiaro indrindra koa tsy eritreritra ny tenanay samy rery fa eritreritra zay mahasoa ny hafa. De amin'ity tontolo androna ity Jesoa ataovy ivo ny fiainanay ny fieritreretana ny hafa. De omeo anay ny fifaliana, omeo anay ny fahatanjahan-tsaina hijoro vavolombelon'ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra Jesoa fa afaka manankina n'isan'andronay eo am-pelantananao zahay. Ataovy mitoetra ty amponay ny fahalemem-panahinao Andriamanitra, hifalianay sy ahitanay ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra Jesoa. Amen.